Araka ny tetiandro eto amin'ny fitandremana dia notanterahana androany alahady 9 Desambra ny fanompoam-pivavahana alahady ny mpitandrina izay nitondrana ambavaka ny mpitandrina mianakavy dia ny mpitandrina Andriamampiantsoa Gersom Daniel. Ny tenin'Andriamanitra izay novidin'ny mpitandrina mianakavy moa amin'izao aladin'ny mpitandrina izao dia araka izay voasoratra ao amin'ny Korintiana 2:4 manao hoe fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy Tompo ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Tao anatin'izany dia ny birao-piangonana no nitarika ny fotoana. Ramatoa Andrenarivo Rabary Armalanto no nitondra ny fotoana tamin'ny 7 ora ary Andriamatoa Rakotonana Arbenime birao-piangonana no nitondra ny fotoana tamin'ny 10 ora. Ho antsika eto amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra dia tokana ho aladin'ny mpitandrina Andriamampiantsoa Gersom Daniel mianakavy hitondrana ambavaka azy ireo ny andro anio. Ny teny nofidian'izy ireo mba anamarihana ity andro anio ity dia hitantsika ao amin'ny Korintiana 2:4 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy Tompo ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Amen. Tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona ary tsy hitsaha miteny aho noho ny amin'ny Jerosalema mandrapiposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Efa nanendry mpiambina eo ambonin'ny mandanao aho ry Jerosalema koa mandrakarivo na andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Ianareo izay mpampatsiaro an'i Jehova aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panao ny an'i Jerosalema ho mafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Amen. Ny fotoana rehetra kosa dia niarahan'ny herivela rehetra eto amin'ny fiangonana ka dia nanatanteraka izany ny firalahin'ny mpitendry orga, ny toby famarinana, fitiavana, fifaliana ary fiadanana ary ireo sampanasa asa ary fikambanana izay misy eto amin'ny fitandremana. Tsy adino ihany koa ny firalahin'ny loholona sy ny dekona, ny firalahin'ny loholona ary ny katekomena. Ny nitoron'ny tenin'Andriamanitra kosa dia ny mpitandrina Radimson Jona, sekretera jeneralin'ny FJKM tamin'ny fidirana tamin'ny 7. Fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy Tompo ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Amin'ny asa fanompoana izay nentsoan'Andriamanitra
ary matony safidiny zao teny zao dia ny fankamamina ny fanetreteny fanomezana antsara toerana lehibe an'Andriamanitra amin'ny asa fanompoana izay ataontsika. Dia io ary ny ray aman-dreny mpitandritsika toano izy ry havana ampio izy atanterahany zany asa fanompoana ny antson'Andriamanitra zany, na amin'ny hevitra, na amin'ny vavaka, na amin'ny fitaovana, na amin'ny fiainana, na amin'ny lafiny zavatra rehetra zay mety hitantsika fa tokony ho anoanana azy. Toano zany ray aman-dreny zany, ary zany nisorana ny fiangonana manontolo manokana ity fotoana miavaka hitondranam-bavaka sy anoanana azy ireo zany. Ary tamin'ny fidirana tamin'ny folo kosa dia ny mpitandrina Raben'Antoine Philibert, président ny synode apartany Antananarivo Antsinanana. Ny lohevitra banjintsika amin'ity volana faharoambin'ny folo izay efa madiva farana andro vitsivitsy ity dia ny hoe manaiky an Jesoa Mesia ny mino. Manaiky an Jesoa Mesia ny mino. Ny atao hoe manaiky dia mankatoa. Ny atao hoe manaiky dia manaraka izay lazainy. Ny atao hoe manaiky dia mankatoa ny baiko sy ny hafatra sy ny didy izay nomeny. Ka inona moa ny hafatra sy ny didy izay nomeny Jesoa? Tsotra kely. Mandehana amin'izao tontolo izao nareo ka mitoria filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia mahandehany ianareo dia atao mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitana zay trana nanodiko anareo. Zay baiko anao koa izay dia ny hoe mandehana mitoriana inona ny filazantsara. Eto ary dia ny hoe fa tsy ny tenanay no torianay fa Jesosy Kristy tompo ary zahay dia mpanomponareo. Araka izany mahalady mpitandrina azy moa ry havana dia nisy ny endrika hita maso amin'ny fanohanana azy ireo, ka dia natolotra ho azy ireo androany ny valopy alady mpitandrina ny ampy ny rakitra fahatelo manotolo. Ry hava-malalo amin'ny tompo, anio alahady 9 Desambra 2024 tokoa no andro natokany FJKM ho alahady mpitandrina. Andro iray toa zato, fotoana iray toa arivo an'ny Ray aman-dreny mpitandrina tokoa zany vanim-potoana zany. Ny tapany be no ny erany ary ny ilany tsy atakalo ny manontolo, koa dia irina indrindra fa hirakitra ho tadidy ao am-ponao ity alahady mpitandrina voalohany hiarahanao amin'ny kristiana mpiara-mivavaka eto Faravohitra ity. Koa ny voalohan-teninay izy menakavy dia fisaorana ny PDG ny fiangonana, satria izy no nanendry ary izy koa no nanome antsika ny PDGA. Iza moa no PDG ny fiangonana? Moa tsy fantatsika ve fa Jesosy Kristy ny lohan'ny fiangonana? Izy no PDG, ary na aiza toerana misy eto ambony tany, ny PDG dia atokana ihany fa tsy mba manana ny PDG adjoint. Koa ny atao hoe PDGA eto ankehitriny eto amintsika dia Pasteur Daniel Gerson Andriamampiantsoa. Izy no PDGA ary tsy mpanampy ny PDG izy fa mpanompon'Andriamanitra ny raha napetrany ho eto amintsika. Avy tokoa Andriamanitra ka tsy misy mihoatra an'Andriamanitra, ka dia ataontsika toy ny masoandro miposaka maraina izy ity, ka ny avy ihany no tratra meloa, dia atolontsika azy ny dera, ny laza ary ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha, azy mandraka ankehitriny ary azy ho mandrakizay. Fa ny fiadanana kosa ny dia tsy ho an'ny tombonay ihany fa ho antsika rehetra izay miaino sy manatrika etony. Ny teny izay nividinareo dia manao hoe faly fa tsy ny tenanay no torianay fa Kristy Jesosy tompo, ary izahay dia mpanomponareo no ny amin'ny Jesosy. Izay hitantsika amin'ny Korintiana 2:4-5 dia mampiseho araky ny toriteny teo ny fanetretena sy ny fahatahoran'Andriamanitra amin'ny fanompona izay ho tanterahina. Ka dia faly ankehitriny ny fiangonana Ray manontolo miarahaba anareo mianakavy pasteur no izao fahatserovana ny alahady mpitandrina izao, ka ho tanteraka aminareo tokoa ny teny tompo amin'ny mpanao salama manao hoe sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova sady mankasitraka ny didiny indrindra. Dia
ankehitriny angatahantsika ny namana hitondram-bavaka ny mpitandrina mianakavy. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy-masina, misotranao zahay fa noho ny fahasoavanao sy famindram-ponao ary ny fitiavanao ka azona miomby mavaka eto ankehitriny mitrotro mavaka ny mpanomponao Andriamampianatsoa Gersôma Daniela mianakavy. Mangataka izay Tompo hitahinao azy ireo ka nomenazao hery tanjaka fahasalamana ka azony mitondra ny fiangonana amin'ny itsi-po sy ny fahamarinana. Aza mahafona mahasaraka azy ianao ka masino izy ireo amin'ny fahamarinanao ho aijorono ho vavolombelon'i Jesosy amin'ny toetra na amin'ny asa amin'ny fampandrosoana ny fiangonanao. Tsonjovy izy ireo Tompo na mandehana amin'ny toetra raha izay vela iantehatra amin'ny heriny sy ny fahalalany fanatany misandronao mahery izy ireo mba hazony isolany amin'ny fahatahorananao. Dia raha laza saotra no atolotra eo anao ry tomponay tsy toa, fa be sy maro loatra ireo soa natolotrao tsy hita no ano, dia fitahina maro no efa niainanay taona maro izay, fa andro tena miavaka no atrehinay anio ho firarian-tsoa sy fitondranam-bavaka ny pasteranay Daniel Gersôma Andriamampianatsoa. Omeo azy ireny hery sy ny tanjaka, omeo azy koa ny fahasalamana. Totofo ny fanahy masinao ry Tompo, ary ataovy ampoka ny fahasoavanao, tsy manam-paharoa, tsy manam-pahataperana avy aminao tokoa. Dia iroborobo handroso tsy hanampetra ny fiainam-panahy ny vahoakanao rehetra, ka tsy hiso adino fa samy tena iny fa ianao ny tomponay efa naniraka mpanompo tena saha hitarika anay. Dia ho marobe ireo izay voataona hanaradianao ka handroso hatrany tsy hisy hahatohitra fa maminay zany fiangonanao trano vato faravohitra. Sotra Tompo. Amen. Ankehitriny aka izy mianakavy dia fifaliana ho an'ny fiangonana eto amin'ny trano vato faravohitra ny manolotra izay fahatsiarovana kely avy amin'ny fiangonana iray manontolo, satria mahasambatra tokoa no manome no mandray, ary isan'andro ianao pastera dia manome anay, fa androany kosa dia izahay indray no mba hanome anao. Misy tantely tapabata avy amin'ny kristianina ray manontolo atolotra anareo, mendrika ho anay mpanolotra fa tsy mendrika anareo tolorana kosa, ka dia araiso am-pifaliana toko. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana, amin'ny anaran'ny tenanay mianakavy, raisinay ho fifaliana lehibe aloha ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa tsy ny tenanay ny torianay fa Kristy Jesosy Tompo, ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Isaoran'Andriamanitra ry havana fa tena tafita taminay mianakavy tokoa zany afatry ny tenin'Andriamanitra zany. Isaorana sakasitrahana be dehibe ianareo birao-piangonana, ny tosafy rehetra, ny mpandray ny fanasan'ny tompo tsy hakanavaka, ary isika vahoakan'Andriamanitra eto amin'ny efijakema trano vato faravohitra. Isaorana manokana ianareo noho ny amin'ny fametrahana ty andro anankiray, alahady 9 Desambra 2024, alahady voalohany amin'ny volana Desambra ho alahady ny mpitandrina ity. Tsy hoe teo amin'ny fandaminana fotsiny na ny fanatanterahana, fa isaorana sy akasitrahana be dehibe ny fanotrona nareo maro tonga ny aran'ny vavaka tamin'ity alahady ity. Mamela ianareo na dia tsy hitako aza ny misaotra sy mankasitraka, fa araka ny tonga eto am-potitsofoko be dehibe ianareo ny ao an-tokotany ao. Misaotra sy mankasitraka anareo a tonga manotrina miaritra ny rivotra sy ny atsika fa somary nangatsiatsika indray a ny andro. Isaorana ianareo amin'ny préau, ny ao amin'ny AKM izay tonga manotrina ity alahady ny mpitandrina ity. Tena zava-dehibe ho anay ny vavaka izay nasandratra reo a, hery lehibe ho anay azahoana manatanteraka
atsakany sy andavany ny asa fanompoana eto amin'ity fiangonana ity. Manarak'izay a isaorany sakasitrahana be deaibe fa tsy hoe ny fanotronana fotsiny ihany, fitrotrona mivavaka sy ny asa afatry ny tenin'Andriamanitra izay tena hery lehibe ho anay a, fa dia nasehonareo amin'ny endritra hita maso ny fitiavanareo anay ka nanoloranareo vola mankarena. Andriamanitra manakare-pahasoavana hamaly fitiatsika tsiraray avy, izy ilay Andriamanitra tsy mba tsy marina, hitahiry atsika amin'ny famindram-po sy ny fitahiana feno fatra mandrakariva. Tsy hanao teny lava aho fa ny any amaranako ny fitenenako arak'ilay tenin'Andriamanitra nitoriana teo, mpanomponareo izahay ka dia ho atsoinareo, atsoin'ny Tosafy, atsoin'ny kristianina tsiraray avy, atsoin'ny sampana tsiraray avy amin'izay mety ilanareo anay. Ary dia tsaronay tokoa fa tena somary mivezivezy tokoa zahay, betsaka ny adidy amanandraikitra mangataka aminareo zahay mba ho tohizanareo hatrany ny fanohananareo anay amam-bavaka. Koa satria fiangonana lehibe isika, marobe ny Tosafy, marobe ny kristianina isa tokony a, dia izay indrindra no nametrahana ilay fandaminana amin'ilay boky kely hoe Izika, hitafio Jesosy Kristy tompo. Fandaminana tsara iny azahoanareo mahazo ny mpitandrina manaraka ny fiainan'ny fiangonana eto a, ka izay mbola tsy manana mbola misy ao ivelany ao a, mba hampirindra tsara izany asa fanompoana tanterahany mpanomponareo izany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Fa ianao kosa ry mpanompoko izay nofidiko taranaka Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoiko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako ao. Amen.